safidiko safiditsika fandaharana anabiazana ny olo-pirenena hiatrika fifidianana. miarahaba tompoko, ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana tribunal administratif sy ny filankevim-panjakana conseil d'état, ireo roa reo ihany no rafi-pitsarana manana fahefana itsara ny fanolanana momba ny fifidianana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy filankevitra ho tanterahana ny 17 novambra ho avy izao. Ny mpitory dia tokony hafen'ny fepetritra sy ny antoto-taratasy takiny mba ho azo raisina ny fitoriny fanjavana omeny ny mpitsara rakotona riveraine miasa amin'ny filankevim-panjakana. Zavatra dinian'ny mpitsara voalohany aloha zany a rehefa maharay fitoriana izy a dia ny hoe fa efa mitsara ve ny fitoriana io makasika ny raharaha izay avy ao amin'ny fitoriana iny dia fijereny faharoa hoe azo raisina ve ty fangatahany ity. Misy fepetra maromaro a tokony jereny ao anatin'izany dia ny momba an'le mahizy azy an'le olona hoe afaka manao fitoriana ve izy, manana tombontsoa itory ve io olona io. Dia rehefa vita izay a dia mijery ny ao anatin'ny taratasy famakianady izy na le hoe requête ny fitoriana hoe antsoratra ve, misy dika telo mitovy ve, dia ao ve ny anaran'ny mpitory a, ny adresy a, dikadika mitovy amin'ny kara-pifidianana izay vao marina moa zany a, dia ao koa ve a ny antom-pangatahana, ny trangany seho a sy ny tohan-kevitra mainga avy amin'ny lalàna. Dia izay a vao mijery ny votoatin'ny raharaha mihitsy izy hoe momba n'inona ty raharaha ty, hoe inona ny angatahan'ny mpitory amin'le raharaha, dia mitombona ve reto pirofo arosony reto, mitombona ve reto tohan-kevitra arosony reto. Dia izay izy vao mandinika hoe izay izy vao milaza hoe laviny ty na mahazo rariny ty fitoriany ty. Ny olo-pirenena tsirairay dia samy afaka mitory raha mahatsikaritra fandikan-dalàna amin'ny zotra-pifidianana. Voafaritry ny lalàna nefa ny ahafahana mitory hoy ramatoa Andriany manana miora mpitsara ao amin'ny filankevim-panjakana. Eo amin'ny andininy faharoa sy roanjato ny lalàna fehizoro 24 sy 4 arivo tsipika ohatraohatra valo izay mifehy fifidianana dia mitanisa hoe ireto avy ihany ny olona afaka mitory. Voalohany indrindra ny mpifidy izay nandray anjara tokoa tamin'ny fifidianana, izany hoe vao marina ao amin'ny kara-pifidianana hoe tena nandray anjara tamin'ny fifidianana ity mpifidy iray ity. Tsy afaka mitory raha tsy ireo fandikan-dalàna hitany tao amin'ny fari-pifidianana misy anazy ihany ny mpifidy anankiray. Ohatra hoe mpifidy izy ao amin'ny commune X dia izay tsy fanarahan-dalàna sy fandikan-dalàna hita tao amin'io commune ihany no afaka anaovan'ny fitoriana any amin'ny fitsarana. Ny candidat koa afaka mitory délégué ny candidat na ny listra, ny mpisolo-tenan'ny candidat na ny mandataire dia ny mpanaramasin'ny fifidianana eto an-toerana dia ny seny. Rehefa voadinika ny fitsarana fa azo raisina ny fitoriana, izay vao mandinika sy mamoaka didy ny mpitsara. Ny amin'ny resaka fifidianana manko misy foto-kevitra zany mifehy ny fifidianana ny mpitsara dia mpiaro ny safidim-bahoaka izy. Dia izay fijerena sy fiarovana ny safidim-bahoaka izay no hijerena ny mampitombona sa tsy mampitombona ny fandikan-dalàna hita nandritra ny fifidianana. Mety hoe figafiana fotsiny ihany ohatra nataona candidat anankiray efa fantany fa tsy olana izy, dia ny mpitsara zany eo no mijery hoe aiza ho aiza le safidim-bahoaka, tena safidim-bahoaka ve ty fa tsy hoe rehefa misy tsy fanarahan-dalàna dia foanana zany ny voka-pifidianana ao amin'ny bureau de vote anankiray. Ny fitoerana mpanaramaso ny fifidianana safidy dia manome laharana maitso azo ny rehetra antsoina raha misy fanazavana ilaina na tsy fanarahan-dalàna tsikaritra. Ireto avy zany 032 32 032 32 033 65 023 23 034 30 810 20. Tapitra ny fandarantsika raha mpitso amin'ny ora tsy miova ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Safidiko safiditsika fandaharana anabiazana ny olo-pirenena hiatrika fifidianana.